Anamarika ny andron'ny vehivavy ny andron'ny valomarsa ny fikambanan'ny vehivavy Dorcas eo anivon'ny FJKM fohy be vehivavy mitondra fandriampahalemana sy fiadanana io moa no loha hevitra ho raisin'izy ireo amin'izany. Kalaza ny andron'ny vehivavy maneran-tany ny sampana Dorcas fohy be FJKM. Hiavaka kely ny fomba hankalazana azy amin'ity taona ity satria roa andro be zao no hankalazantsika azy. Ny fafitony volana marsa dia ho tanterahana amin'ny FJKM mandrava ny fivavahana anasana antsika vehivavy rehetra antsika Dorcas ihany koa ho avy eo izy famelaberan-kevitra mahakasika ny fandriampahalemana na ny hoe vehivavy mitondra fiadanana miavaka sy mahavita asa tsara. Isy fifampizarana traikefa ihany koa miaraka amin'ireo fikambanam-behivavy maro samihafa izay efa mivohy an'ity resaka fiadanana na fandriampahalemana ity eto Antananarivo. Ny mpanentana amin'ny fotoan'io dia mialatra kotomamonjy ary hanao hira ny fiadanana izy ho antsika vehivavy rehetra izay tonga ao andravan'ny fivavahana amin'ny sivolany manomboka ny fotoana. Ny asabotsy kosa dia eny Antsahamanitra no nahatanterahantsika izany atao hoe vehivavy mitondra fiadanana miavaka sy mahavita asa tsara izany. Mialohan'ny hatongavany eny Antsahamanitra dia misy ny zotra ho amin'ny fandriampahalemana ka isika vehivavy rehetra dia misafidy amin'ireto toerana efatra ireto. Na isika makeny amin'ny Esplanade Analakely, na isika makeny amin'ny Bojatovo, na isika makeny amin'ny stade Mahamasina eo alohan'ny stade Mahamasina, na isika makeny amin'ny Biblioteka Nasionala. Dia milahatra isika amin'ny fotoan'io ary efa misy moa ny fanehoan-kely izay hozaraina ofaofantsika mba hitoritsika fiadanana. Misy ihany koa ny t-shirt. Io t-shirt io dia t-shirt misy soratra hoe vehivavy mitondra fandriampahalemana miavaka sy mahavita asa tsara. Fa raha sanatria moka tsy manana fahefa-mividy amin'izany fividianana t-shirt izany tsika dia iangaviana isika vehivavy rehetra izay ho tonga eny Antsahamanitra sy any amin'ireo toerana efatra iangana tenenina teo aloha mba hanao amboniny fotsy. Araka ny efa voalaza dia ny lohahevitra izay hobanjintsika amin'ity taona ity ho antsika Dorcas ary ny tanana ny vehivavy rehetra dia ny hoe vehivavy mitondra fandriampahalemana na fiadanana. Ny zavatra ho tanterahanao Antsahamanitra izany amin'ny fotoana io dia ny fanitanana ny vehivavy mba hanana fandriampahalemana. Izany hoe tsy atao toriteny fotsiny fandriampahalemana na hoe fiadanana fa tena mba tokony hiaina ny vehivavy amin'izao vanim-potoana izao. Araka izany dia isy ny lahateny fanentanana dia isy ihany koa ny hika ny fiadanana na hika ny fandriampahalemana izay ataon'ny vehivavy dia hibody moa hiarahira amintsika vehivavy rehetra amin'ny fotoan'io hira ny fiadanana ao koa hirandran-telo hira ny fiadanana ho an'ny vehivavy. Dia misy moa ireo Dorcas any amin'ny fitandremana maro samihafa izay hanao vako-drazana mitory fiadanana tahaka izany ihany koa ny tononkalo fa manan-talenta tokoa ny vehivavy Dorcas dia hizara fiadanana amin'ny fotoan'io. Ao amin'ny foyer ao Antsahamanitra ihany eo amin'ny sehatra maitso ilay lazaiko teo fa ao amin'ny foyer kosa dia isy ny fampianarana maro samihafa. Ao ohatra ny fampianarana momba ny décoration intérieure sy ny fampirimana trano tokantrano lamina fitafiana mihaja iarahana amin'ny Ekova. Ao ihany koa ny fampianarana sakafo menu spécial ny amin'ny taon'ity no ianarantsika olona manam-pahaizana manokana mahakasika an'izany ny zarany traikefana. Dia eo etsy an-danin'izany fampianarana manamboatra nem, sambosa, karazana beignet kely madinidinika izay tokony mba ho fantatsika hafaly ny ankonana mba hitondra fiadanana ho an'ny ankonana. Dia amin'ny mahavehivavy antsika dia misy ihany koa ny resaka voninkazo maro samihafa, ny stand maro samihafa izay aranty amin'ny fotoan'io dia tongava daholo ny vehivavy rehetrarehetra tsy ny Dorcas ihany fa itsika vehivavy rehetrarehetra mba hanam-piadanana amin'ny fotoana.